folo isanjato monja amin'ny mpiasa eto Madagasikara no manana fiahiana ara-tsosialy. Izay no mahatonga ny KNAPS amin'ny teto-faritra mampafantatra ny mahazava-dehibe ny fananan'ny mpiasa, ny zony sy manentana ny mpampiasa nefa ny adidiny. Fampiofanana 30 mahery vita ny KNAPS satria toa anty-taona 2024 ity ka ny 2020 dia fanofanana ny karakarain'ny KNAPS manokana ho an'ireo mpiasa sy mpampiasa 5,703 raha toa ka ny ambiny kosa dia fangatana avy amin'ny sokajy isan-karazany. Tanjon'ny KNAPS ny anakekezana bebe koa ireo olona sahaniny. Mba tsy hisy verozoa dia omena fiofanana momba ny fiahiana ara-tsosialy ireo solon-tena amin'ny mpampiasa, délégué syndical ary ireo ben'ny tanàna mbola mampiasa ny OCD. Navitrika ny taham-pandraisana anjara satria nahatratra 30 mahery ireo mpiofana teto Itosy. Ho atsika zany mpampiasa izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny KNAPS ny mpiasantsika dia manentana anareo tombontsoa amin'ny mpiasanao io KNAPS io ahafahany miatrika ny hoaviny amin'ny tokony ho izy zany. Dia ho atsika efa ao moa zany dia mifalia fa zarantsika arany ary tena mety koa amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao ny fananana sy ny fidirana ao amin'ny KNAPS zany. Mahazo tombontsoa amin'ny tahirim-pirenena avokoa ireo mpiasa rehetra voafehin'ny santan'ny asa sy ny lalàn'ny asan-dranomasina. Tsy mionona amin'izay fotsiny KNAPS ankehitriny fa miezaka manitatra ireo olona omena fiahiana ara-tsosialy, isan'izany ny mpanao asa tanana, ny mpamboly, ny mpiompy ary ireo mpiasa teny. Amin'izao fotoan'izao dia misy ny ezaka atao, l'étude atao zany any amin'ny rehetra any azahoana mandray ihany koa ny tantsaha amin'izany fiahiana ara-tsosialy zany, ny mpamboly zany, ny mpiompy, ny mpanjono, ny mpanao asa tanana tsy maintsy atao zisitrahan'ny mpamokatra, mpiasa mpamokatra izany zony zany. Izay mahatonga ny KNAPS mitety an'ireny faritra lavitra rehetra ireny mandray ny antoetatara sy fangatahana ataon'ireny olona rehetra ireny azahoany ny zony. Commune manan-karena olona raha ahitana orinasa maro Itosy araka ny nambaran'Andriamatoa Andrianarsoa Jean Richard ben'ny tanànan'ny Itosy. Koa ilaina amin'ny fiofanana karakarain'ny KNAPS toy izao. Aorianan'ny Itosy dia ahazo fiofanana momba fiahiana ara-tsosialy ihany koa Ambohimanga Kely sy Ampasapito ary Ambatolampy.